antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy indray a tratrin'izao anio izao miarahaba natoandro naly ianao no manaraka fandarana naiza misy ianao manaraka izao fandarana izao dia manona fiadanan'ny tompo aminao a mirary ny fanatrian'Andriamanitra feno ho anao indray ao anatin'izao fandarana izao. Mandra-piandriandry dia miangavy antsika izara ny fandarana amin'ireo manodidina ny amin'ireo namana manjakaiza rehetra izara fandarana tsy haiko hoe maheno tsara ve tsika amin'izao fotoana izao anao fandarana vavakantsika androany tsy haiko hoe maheno ve tsika ny sary ohatra maizimaizina izy izany ka somary maizimaizina sarytsika mamerina fiarabana ho an'izay hoe izao vao connecté mamerina fiarabana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy indray ohatra maizimaizina tsy fantatro hoe naninona izay somary jerena kely ohatra maizimaizina ny sarytsika mba ny azoazo kokoa ny lumière mamerina fiarabana ho antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tsy haiko hoe efa maheno tsara amin'izay ve tsika manaraka ny fandarana amin'izao fotoana izao manona fiadanan'ny tompo amintsika rehetra indray araka ny efa fanarahana dia hoe hiditra ao anatin'ny vavakantsika anao vavaka misesisesitsika izany manomboka androany engane mba afaka anoe foana satria be da be ny fanelingelenana be da be ny zavatra misy koa izany zay lasa tsy nafahana nanao ny fandarana na dia tao ara ny etaeta fa isaorana ny tompo aloha androany fa afaka miditra ao anatin'izay fandarana izay tsika afaka miditra ao anatin'izay vavaka izay mba tiako fantatra hoe efa maheno tsara ve nareo lasa aloha fa ohatrany ambany be ny feo ohatrany tsy tena maheno tsara tsy haiko hoe maheno tsara amin'izay ve tsika maheno tsara amin'izay ve tsika mino angamba fa maheno tsara amin'izay tsika zay araka ny fampianarana zay efa narahantsika
na raha tsika tamin'ny farany dia zao hoe tsika dia olombelona spesial, olona spesial tsika, zanaky ny avy indrindra tsika, olona na ny akanjonao na hatrafiry taona zany anisan'ny olona azafady aloha fa mezaka manala son ty zavatra ty zafady araky ny fampianarana antsika tamin'ny farany a dia nijerytsika hoe ohatry ny ahoana ny spesial atsika, ohatry ny ahoana zany hoe zanak'Andriamanitra zany, mila ny herin'Andriamanitra tsika, mila mandray ny toerana zay nametran'Andriamanitra tsika ilay mahazanak'Andriamanitra tsika zany tsy takan'ny olona araka an'ilay teny ao amin'ny salamo hoe Andriamanitra ianareo, zanaky ny avy indrindra ianareo, kanefa dia mifaty takan'ny olona ihany nareo. Raha tsy manam-pahalalana tsika dia maty tsy amin'ny fahalalana, maty takan'ny olona. Kanefa ny zasainao satria manana an'Andriamanitra tsika dia zany Andriamanitra zany manome antsika ny fanahany ahafahany tena hoe mitarika atsika, mahatonga atsika tena ho lasa zanak'Andriamanitra. Momba an'izay ny vavaka ao ataontsika androany, tsy tokony anaiky tsika hoe hompitiany devoly tahakan'ny olona hafa zany ny fiainatsika, tsy tokony anaiky tsika hoe ny satana no hanao izay tiany eo amin'ny fiainatsika, ary na izany zany koa dia zao tsy tokony hampitovy ny fiainatsika amin'ny fiainan'ny olona ntsony koa zany tsika manomboka androany, satria tsika tsy tahakan'ny olona araka ny teny'ity salamo ty, fa tsika zanaky ny avy indrindra, tsika zanak'Andriamanitra dia tokony hoe tsy mampitany fiainatsika. Ninona zavatra matranga amin'ny olona zany dia tsy tokony hoe tahakan'ireny foana, tsy voatery tahakan'izay foana koa ny fiainatsika, fa tsika zanak'Andriamanitra, tsika zanaka ny avy indrindra dia Andriamanitra manome ny heriny sy ny fahefany ahafahantsika mandroso eo amin'ny fiainatsika. Eo anatin'izay dia manamarika foana ary tena anamafy foana hoe indraindray tsika ao anatin'ny aolana dia mieritreritra hoe tsy hitatsika intsony sy azo atao, ohatran'ny hoe Andriamanitra tsy mahavoaolana, fa ny tena marina zany dia zao arakaraka ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra no mampilamina ny fiainatsika. Araky ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny hoe mifankazara mitsitohy ianao dia hiadana, ary zany ny vinsoa aminao, tsy ny olanao zany ny olanao, tsy ny karazana hoe zavatra mitranga eo fiainanao, mety hoe aretina, mety hoe korotana, mety hoe trosa, mety hoe tsisy asa, tsy ireny zany ny tena olana raha tsy olona, fa ny tena fototry ny olana sy ny tena fototry ny olanao dia zao hoe itsika tsy mifandray amin'Andriamanitra, itsika tsy mifankazatra amin'Andriamanitra, itsika tsy mandeha araka fitarihan'Andriamanitra eo amin'ny fiainatsika, dia zany mahatonga atsika tafalatsaka, lasa potika, tafalatsaka ny anatin'ny fandriky ny fahavalo, manjary reraka tsika, lasa kivitsika. Fandroany manentana anao hoe tena ilainao, tena ilaiko ilainao zany hoe herin'Andriamanitra zany, tena ilaitsika zany hoe mivelona araka ny sitrapon'Andriamanitra zany, tena ilaitsika zany hoe mandeha araka fitarifana masina, mandeha araka ny herin'Andriamanitra, tsy ny ara-nofontsika intsony ny asa, fa ilay herin'Andriamanitra atao anatintsika, zany hoe miditra ao anatina dimension spirituelle ambonimbony kokoa zasainao, dia eo tsika ny mahatonga atsika andresy. Satria efa nazavaiko hoe raha isika olombelona ka hiady amin'ny satana, tsy haharesy satana anao viana zasainao raha maha-olona atsika, satria satana fanahy izy manana hery ambolavitra noho ny herin'olombelona, fa rehefa raisintsika kosa ilay fanahy masin'Andriamanitra, ary izay no nahatonga ilay fanontaniana mipetraka teo fandarana teo aloha hoe efa noraisinareo ve ny fanahy masin'Andriamanitra, fony voanino ianareo. Fa rehefa raisintsika io fanahy masin'Andriamanitra io dia lasa miakatra amin'ny dimension ambonimbony kokoa tsika, dia eo amin'izay tsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra tsika dia afaka mandresy ny rehetra nanafahavalitsika, satria io herin'Andriamanitra io mampanaiky ny zavatra rehetra eo ambany tongotsika. Momba an'izay no fanazavana fohifohy entiko hitariana atsika hoe
ohatra ny ahoana ny antony tena ilantsika n'izany hoe herin'Andriamanitra zany, ohatra ny ahoana zany tena ilantsika n'izany hoe mifankazatra an'Andriamanitra zany, ohatra ny ahoana zany ilantsika n'izany tena hoe fitarian'ny fanamasina zany, raha tena te handresitsika, raha tena te haombitsika. Mialohan'ny tena idirantsika ao anatin'ny vavaka dia mahafinaritra anahy reto zavatra nitranga taminay reto, zavatra nitranga omaly ny anankiray sy androany hijoroako vavolombelona aminao, satria tena na amin'ny zavatra kely na amin'ny zavatra ngeza miasa foana Andriamanitra, mampiseho ny heriny foana Andriamanitra. Latsinainy hariva nanao yaourt, nanamboatra yaourt be da be satria hoe yaourt azafady tsy latsinainy fa alahady hariva, alahady hariva nanao yaourt be da be satria hoe yaourt ny deseran'ny mpianatra. Dia rehefa nanao yaourt be da be efa vita ilay izy ngambany efa alala ny fitsasany 120 teo, dia ohatrany tsy ampy le lamba namonosako anazy vi, ohatrany efa nisalasala ihany efa nieritreritra hoe mafana ny andro, kinanjo ny fo amin'ny 5 maraina, tokony efa ho mandry le yaourt amin'ny 5 sy fefany eo, fa nijereko fa tena rano be, tsy mandry tsy manino Jesosy ahoana ty yaourt ty, tena ho simba indray ve zany ty, dia inona ny atao deserany ankizy, reto mpianatra be da be inona ny atao Jesosy, satria efa misy fotoana tratra ohatr'izay dia tena simba le izy, dia misy fotoana tratra ohatr'izay dia mitady hevitra hafa eo dia sady va dia ohatry ny avitra ihany fa malemilemy hafahafa zay. Dia tamin'io zany dia tonga dia ozy Jesosy ahoana ny atao, dia teo dia tonga saina tao an-tsaiko hoe manao rano mafana dia atao anaty tavoahangy kely be da be, dia ataoko manodidina an'ilay izy hoe mba manafana an'ilay izy sady ampiana an'ilay lamba. Dia nataoko ilay izy ao anatina adiny iray mahery eo ngambany vita le rano andehanao an'ilay izy nambotraka le rano andeha ametraka an'ilay izy nosokafako indray ilay izy gaga be efa mandry ilay izy. Tao anelan'elan'izay avy nijery an'ilay izy no nanao fotoam-bavaka izay telo mianaka, dia tao anatin'ny vavakanay tena nitonona mihitsy hoe Jesosy apetraka eo am-pelantananao io yaourt io, ohatran'izao avy ny problème, lasa amorona desera hafa zany zay, raha simba zany io dia lasa perte zany zay, fa mangataka ny famindramponao zay, mangataka izay Jesosy amin'ny yaourt io ny afon'ny fanamasinao ataonao miasa manodidina an'io dia manafana an'io indray. Nanao an'izay vavaka zay fa ohatry ny amin'ny maha olombelona dia ohatry ny izay ny tonga tato an-tsaiko dia nanao an'ilay rano mafana, fa rehefa andeha hanokatra an'ilay izy ametraka an'ilay rano mafana amin'ny manodidina azy gaga fa mandry indray ilay yaourt. Dia teo vao tena hoe Jesosy misaotra anao fa tena lehibe ny herinao, satria ny afo ny fanamasina zany ao anatina ataoko hoe raha be indrindra adiny iray sasany mandry ohatran'ny tsy teo ilay yaourt, ary tena mivaingana tsara mihitsy, tena ongana tongilana ohatr'izao tsy mihontsina tsy maneno, tena hoe nahagaga ary tsy mbola niaina an'izay. Fa ny zavatra mahafinaritra dia izao hoe rehefa manompo Andriamanitra mahagaga tsika dia tsy sasatry ny mahita fahagagana mihitsy, zany hoe ataovy lohalaharan'Andriamanitra, ataovy mifandray amin'Andriamanitra ianao, inona ny olanao resao amin'Andriamanitra, inona le olana, inona le problemanao, inona ny zavatra mitranga aminao, inona ny zavatra tediavinao, mila mazava tsara le izy dia miasa Andriamanitra ao anatin'ireny. Ny anankiray indray ty voandroany ty, satria tamin'ny alina tarabe zay moa zany lasa alina koa manofoana vao matory, satria somary mijaly rano aty aminay aty dia mameno rano amin'ny alina, ohatr'izao zany zao vao feno daholo ny rano, dia ohatr'izany foana zany ny ohatry ny hoe somary fasairanana aty aminay amin'ity faritra misy anay ty. Dia tamin'ny alina sady reraka be zavatra natao be dia efa ho amin'ny 2 alina vao natory. Dia zany efa zatra hoe amin'ny 4 latsaka eo foana no mifo, dia taitra kely fotsiny tamin'ny 3 latsaka io zay Jesosy tena mbola reraka, tena mbola te hatory dia avy eo nivavaka dia nivavaka kely fotsiny dia niverina natory dia natory tao. Dia isan'andro na vakansa na inona farafatarany amin'ny 5 latsaka tsy maintsy taitra, fa androany ry havana amin'ny 9 latsaka fefany vao taitra. Dia tena gaga way Jesosy amin'ny 9 latsaka fefany dia somary taitra fa izy enao mahafantatra ny zavatra rehetra, enao ny tompony hery, enao ny tompony fahefana, enao ny tompony fotoana, ainao miazona fotoana, ainao mandamina zavatra rehetra, fa zao
ampianaro dia matoky anao na anao ny zavatra fataoko isan'andro amin'ny fomaraina dia mandro amin'ny misasa dia mamoaka nentana manao dia mamony ankizy dia hivavaka dia tonga le fakapana ohatra hoe ataovy aingaikaingana vavakanareo fa tara dia hoy izy hoe ny vavaka tsy maintsy ataoko tsara ohatra ny isan'andro foana fotoam-bavaka anay na manahoana fa zaho Andriamanitra mandamina tara adiny ray zany zay raha ny tena marina par rapport amin'ny fifoazana isan'andro raha fotoana hoe amoako ny zanako sy ny vavanay fa nataonay ohatra ny isan'andro ihany ny vavaka nataonay fa ny zavatra nahagaga ry havana tena tsy tara zay androany tena tsy tara dia nilamina ny zavatra rehetrarehetra misy ankizy mpianatra maromaro tsy maintsy nandeha tany amin'ny toeram-pianarana any amin'ny LFT misy zavatra be da be atao any dia hoe amin'ny folo isan'andro ny sakafony ankizy amin'ny raika ambin'ny folo sasany androany nisy hoe amin'ny folo reto mila misakafo amin'ny folo dia nefa nitratra tsisy olana tsisy ninina nefa zamy zao tsy manana mpanampy dia tena gaga hoe tamin'izaho manana mpanampy ara tena sahira amin'ny zavatra ohatr'izany fa tena tsapako hoe rehefa ataonao lohalaharan'Andriamanitra rehefa tsy manaiky mifandriky ny devoly ianao hoe ataovy maikamaika fotsiny le vavaka fa efa tara eo ange fa raha vozay natao tonga dia tara zay fa za miteny ataovy lohalaharana eo fiainanao foan'Andriamanitra ka tsy ao foana aloha fanjakan'Andriamanitra dia hanampy anao ny zavatra rehetra mila ny herin'Andriamanitra nefa ahafahantsika manao an'izany mila hery ny ahafahana mijoro amin'izany ry havana fa ny fakapanahy ny feo heninao ny amin'ny sainao ny zava-misy manoloana anao dia mandresy lahatra anao miala amin'ny sitrapon'Andriamanitra avokoa fa mila hery zasenao ahafahantsika manohitra andreny mila hery zasenao ahafahantsika mijoro amin'izany atao hoe sitrapon'Andriamanitra zany ary izay mahatonga antsika anao an'ity vavaka ity androany angataka tsika ny herin'Andriamanitra angataka indray tsika ny herin'Andriamanitra anangana tsika androany angataka indray tsika le fanahy mahery avy amin'Andriamanitra anositra atsika ameno atsika anavao atsika ahafahantsika mandresy ny asa vavalo rehetra satria ny tena marina dia zao ny tanjon'ny satana ahatonga nasy ianao ho kristianina malemilemy ho kristianina religiosy fotsiny religiosy ohatrany hoe manao fombafomba mpivavahana fotsiny kristianina tsy atahorany devoly kristianina tsisy afo kristianina manarakefa kristianina kamo kristianina varimbarina kristianina matory fa za miteny ianao rehefa tena mirehitra tsara sasenao rehefa tena feno herin'Andriamanitra sasenao na ny anaranao ary atahorany fahavalo vao manonona ny anaranao fotsiny izy no le Jesosy Kristy ao anatinao dia miorooro manodidina rehetra zavatra fantatro tsara zany teneniko anao zany fantatro tsara vao zany zavatra teneniko anao zany fa misy toana izay mandeha manao asan'Andriamanitra fa vao migadona eo amin'ilay toerana tonga dia mitabataba mihitsy ilay gano hoe ho avy indray nareo ho avy indray ndana nareo mandeha tena miferinay nareo ary tena mitabataba tena miferinay hoe andana avy indray nareo ho avy indray nareo tena tsy tiako mihitsy ianao miorooro mihitsy raha vao tonga eto ianao miorooro ange ny devoly mila herin'Andriamanitra sasenao mila tena mijoro tsara sasenao mba tsy anaiky tsony hoe hijaly gratuitement zany mila tena tafarain'Andriamanitra tsara sasenao fa io Andriamanitrantsika io mahay mampanaiky ny zavatra rehetra gaga androany mijery lera manao zavatra anankiray ohatrany tsy mihentsika mihitsy le famantaranandro manao mihodina ka mihodina ohatrany tsy mihentsika mihitsy dia gaga ohatrany zavatra ataoko isan'andro ihany vita tsara amin'ny lera tena hoe voninahitra ao an'Andriamanitra zay fijoroana vavolombelona zay zavatra vao nataon'ny tompo taminay androany le aorita vao nataon'ny tompo tamin'ny latsinay tiako tenenana hoe eo foana ny Andriamanitra ao mbola afaka miasa izy mbola afaka mamonjy atsika foana izy andao tsika hiverina amin'Andriamanitra andao tsika hiditra ao anatin'ny vavaka anovo herindray amin'izao fotoana izao aoka tsika tsy anaiky lembenana aoka tsika tsy andany ireo karazana zavatra zay tereny favaly iainantsika reo ry havana mila mitsangany zasenao mandra-pahoviny tsika no tereny iaina amin'ny fiainana zay tsy tokony fiainantsika
fiainana tsy tokony fiainako sy fiainanao tereny ihany fiainana tsy tiany avy any ampifanakalozy no omeny anao mandra-pahoviny no faty tahaka ny olona fotsiny tsika hijalijaly tahaka ny olona nefa tsika zanak'Andriamanitra avo indrindra zanaky ny avo indrindra zasy ianao dia mila maka ny toerantsika manomboka androany mila mahafantatra ny toerana misy atsika androany mila mandray ny hery rehetra afatsika mandray ny toerantsika manomboka androany zay ny fanazavana tsotsotra isaorana an'Andriamanitra ny fotoana indray androany satria araka zany teneko zany raha ny zava-misy amin'ny maha-olombelona dia sarotsarotra fa tena hoe napetraka amin'ny tompo dia ny tompo mandamina ny tompo ny manome hery mbola vana mijoro ary vonaitry ny anarany zavatra rehetra aoka ny fanamasana no hitarika antsika fiaina ao anatin'izao vavaka zao manasa antsika hiditra ao anatin'izay vavaka zay hiditra ao anatin'izay vavaka zay tsika amin'izao fotoana zao maka toerana mahatovy tsara zay mampa alaise ianao dia hiditra ao anatin'izay vavaka zay tsika amin'izao fotoana zao anomboka amin'ny fisaorana an'Andriamanitra tsika dia mitohy ny vavaka asandrato ny feonao asandrato ny feonao asandrato Andriamanitra raha ohatra ka olona tsy tena mbola zatra mivavaka ianao tsy hitanao zay tenenina dia zao hoe zay vavaka teneniko no avy ireny fa ilaina ny vavanao miteny satria amin'ny vava no anekena ary amin'ny fo no inoana zay ny tenin'Andriamanitra zay ny ela fa ndaotsika hivavaka misotranao ilay zay Andriamanitra misotra sy midera mankalaza anao zay manome voninahitra anao indray zay Jehovah tompo maro eto amin'ity toeran'ity satria matsapa zay ny falebiazanao ny herinao ny fitiavanao Andriamanitra miazona anay mahatonga anay mbola tahaka zao misotranao zay ny amin'ny sandrinao mahery fiarovana avo anay tsisy nandrombinana zay misotranao ny amin'ny fiarovana misotranao ny amin'ny fitantananao misotranao ny amin'ny fitahinao ny tombonandrom-pahavelomana ny hery sy tanjaka sy fahasalamana indray misotra ny amin'ny fahamatsianao misotra ny amin'ny lalana zay sokafanao misotra tompo ny amin'ny herinao zay miasa ty anatinay mety misy ny kelikely hery mety misy ao anatiny akivina kanefa ny raha mbola nahita n'izao fandaharana zao mbola afaka manaraka n'izao fandaharana zao mbola sedra mamadibadika ao Facebook ao dia mahita n'izao fandaharana zao dia mbola misy herikely afana miseho connecté aminao androany Andriamanitra misotranao zay satria tena tsapanay hoe fitiavana ianao manome ny haja anao zay midera manome voninahitra ny anaranao manamasina anao satria Andriamanitra lehibe ianao ary manaiky mihitsy zay fa ianao ny tompony hery sy ny fahefana ianao tompony fanapahana rehetra ary mihety eo ambany tongotrao Jesosy ny zavatra rehetra ny hery rehetra tsisy majany ao anatrianao ianao sy ny fanatrianao anao tsony amin'izao fotoana zao eto amin'ity toerana ity miantso ny fanatrianao zay Andriamanitra any amin'ny toerana rehetra misy andreo olona manaraka n'izao fandarana zao amin'ny anaran'i Jesosy miantso ny fanatrianao zay manona ny rano zay miasa feno eny amin'ny toerana misy anay eto ity any amin'ny toerana misy ny tsirairay avy amin'izao fotoana zao manona ny rano zay Jesosy mamotika sy mandrava ny hery mivesatra rehetra manona ny rano zay mamotipotika andreo karazana sarona rehetra reo karazana onde négative rehetra reo fanapitroka hery pitroka raha pitroka vavaka rehetra ny hery mivesatra sy ny akamonana tsy fifantohana rehetra androany tonoko ny rano Jesosy mamotrika ny reny tsy ambinina tsy anakefy tsy anapahefana aminay tonoko ny rano miaro ny fitaovana rehetra ny réseau ny fomba fampitana zao vavaka zao amin'ny anaran'i Jesosy mangataka tompo ny herinao hiasa feno ny herinao hiasa feno indray androany aoka ny ianao fanamasany nitarika anay androany amin'ny anaran'i Jesosy tario indray zay tompo ao anatin'izao vavaka zao sokafanao ny fonay sokafanao sainay sokafanao fananay Andriamanitra fa Andriamanitra lehibe ianao ary ny fanatrianao tianay ho tsapandroany satria fantatra efa zay toera fananao dia misy fanafana mila afaka indray zay androany mila mitombo indray zay androany mila mandray hery avy aminao indray zay androany
tario izay fanamasina androany amasiny tsirairay avy androany fanamasina tario izay androany Jesosy ka sio fonay androany sokafo ny sainay androany atakaranay afantaranay ny fahamarinana tario izay ny amin'izay rehetra vavaka tokony ataonay fanamasina androany aoka ny Jesosy tao fanamasina hiasa aminay mba afany mahita fiteona tianao Andriamanitra afany mahita fite aoka ny Jesosy tao fanamasinao Jesosy hiasa amin'ny feoko hiasa amin'reto sary izay alefa ampitaina ao anatin'reto réseaux sociaux reto mba tena hoe hisy mikasikao ny amin'ny olona rehetra zay mandre sy mijery an'izao fandaran'izao mba ho voninahitry ny anaranao mba hitondra fanafana fananganana ho an'ny hafa indray zao fandaran'izao Jesosy amin'ny anaranao ny angatahana izany satria fantatra fa tsisy tsy hainao atao tenao tompony antsonay ianao ny asa ao anatin'izany mba ho voninahitry ny anaranao dia apetraka fenao pelantananao tompo zao fandaran'izao ianao fanamasina ny tarika apetraka eo mbany fanapahandrano ny zavatra rehetra ianao ny andrakotra anay ianao miaro ny tsirairay avy any amin'izay misy azy any ho voninahitry ny anaranao zao tsika dia hiditra ao anatin'ny fofona enteo anatry any tompo fofona na inona reo karazana zavatra rehetra zay mety hoe manavesatra amin'ny fonao na inona reo karazana zavatra tsapanao mety hoe manelingelinanao na inona reo zavatra rehetra zay tsapanao hoe sakana efitra mampisaraka anao amin'Andriamanitra enteo anatry an'Andriamanitra izany androany za Jesosy mifona aminao androany mangataka amin'ny famindramponao zay Andriamanitra ho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao satria fantatray fa ny fahamarinanay tompo dia lamba misondray ao anatry anao ary tsinitsinina izahay na dia mikasana ianao tsara range zay Jesosy dia ny ratsy ihany ny vitanay mamindrafo aminay ianao androany mamindrafo tompony amin'ny tsy fahamarinanay rehetra mamindrafo Jesosy ny amin'ireo toetra ratsinay ny amin'ireo lotom-po rehetra ty anatinay Jesosy ny amin'ny alahelo ny amin'ny lotrom-po ny amin'ny fankalana ny amin'ny lolom-po reo karazana toetra ratsy zay manimba fiainam-panahinay mahatonga hevitra mampisaraka anay aminao ny amin'ireo fahatezerana ny amin'ireo fahatezerana miafina rehetra mahatonga anay tsara velatsy mahatonga anay tsaratsara mahatonga anay fosafosa hifankaharo mamindrafo aminay Andriamanitra mamindrafo aminay Jesosy ny amin'ireo endrika fimonomononana rehetra indray mody manaiky eo masiny olona nefa mimonomonona ny ambadimbadika mamindrafo ny amin'ireo toetra tia mibitsibitsika rehetra zay mampisaraka ny mpirahalahy mampisaraka ny tena mpisaka izy reo toetra tia mitati-dresaka mampiadolona reo karazana fosafosa reo karazana toetra tia be resaka lasa manitatra mamindrafo Jesosy ny amin'ny tsy fahaizanay mifeny vavanay satria ozy izy ny tena hoe raha misy milaza azy ho mpivavaka kanefa tsy mahafeny vavana dia zava-poana fivavahan'izany olona zany androany Jesosy mamindrafo aminay satria niteniteny foana ny vavanay kay no mahatonga ny vavaka rehetra zay asandratray ho foana zany hoe ho foana tahaka ny tsy misy dia gaga zay reraka ny fanahinay hoe aiza ihany mivavaka zay toa tsisy valana kanefa ny vavaka ataonay foana sady tsy misy satria zany ny tenao hoe raha misy milaza azy ho mpivavaka nefa tsy mahafeny vavana dia zava-poana ny fivavahan'izany olo zany mamindrafo Jesosy ny amin'ny teniteny foana rehetra zay tenenay mamindrafo ny amin'ireo teniteny foana ny amin'ny teny ratsy fitsikerana miendrika fiavina volana miendrika firihariana tsy anatinay aty mamindrafo Jesosy ny amin'ny teniteny foana zay nentinay nandratra ny hafa nanaovanay tsinitsinina ny hafa mamindrafo Jesosy ny amin'ny alahelon'olona rehetra aminay mety misy aminay reto nge Jesosy ananan'ny olona alahelo mahatonga fiainana tsy mety tafarina mihitsy mety misy aminay reto nanao zavatra tena nampalahelo olona dia
zay natonga azy tafalatsaka ao anatin'ny fandrika. Mamindrafo aminay Jesosy, mamindrafo aminay ianao ny amin'ireo fitondran-tena, ny amin'ny fijangajangana, ny amin'ny foantom-potsapy. Raha anisan'ny olona mbo voalafatotra ny reny ianao, mangataka anao amin'ny anaran'i Jesosy, tena mibebay ianao, tena mifonay ianao, tena ataovy amin'ny fonao zany. Mamindrafo Jesosy ny amin'ireo fitondran-tena ara-nofo rehetra, ny amin'ireo filana ara-nofo, ny favetavetana ny reto olona zay manaraka n'izao fandarana izao. Mamindrafo Jesosy satria reny mahatonga anao anampina sofinao tsy hainao an'ireto olona reto. Indrindray efa kristianina mbola mijangajanga, efa kristianina mbola miaraka mivadilona, efa kristianina manompo anao mbola tafalatsaka voafatotra ao anatin'ireny tokantrano maso ireny. Mamindrafo Jesosy, mamindrafo amin'ireny olona reny ianao tahaka an'izay namindranao fo tamiko. Mamindrafo aminay Jesosy, aoka tsy ho amin'ny fahatezeranao Andriamanitra no amalinao anay androany, fa noho ny amin'ny anaranao Jesosy zay atsona tsy anatsinay, dia meteza iainao anay indray ianao androany, satria anao teny hoe raha mitsotra ka mahafo izahay dia ho ambinina. Zay mitsotra ka mahafo izy ianao no ambinina, fa zay no mahazo famindram-po, fa zay manafina amin'ny fahotany tsy ambinina. Androany Jehovah mitsotra eto anatrianao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ireo karazana fahazarany ratsy mamatotra anay, hitanao fahazarany ratsy ny tsirairay avy Jesosy, renao ny vavaka zay asandrany amin'izao fotoana izao, ianao malalany zany ary izy mitsotra eo anatrianao. Dia mamelany eloko izany olo izany ianao. Ireo fahazarany ratsy mamatotra rehetra, ny amin'ny fitiavam-bola, ny amin'ny fitiavan-tena, ny amin'ny toetra tia kely, ny amin'ny kolikoly, ny tsy fahamarinana, fanodikodinana fananam-bahoaka, ny fanodikodinana fananam-panjakana, ny fanodikodinana indreny fananana ny amin'ny toeram-piasana, ny endrika tsy fahamarinana rehetra. Mamindrafo Jesosy, mamindrafo ianao Andriamanitra ny amin'ireo karazana fanodikodinana ihany koa, ny amin'ny reny ampafolo-karena reny. Be da be amintsika riavana manao kitotoany amin'ny ampafolo-karena, be da be amintsika ny manao atsirambina andreny, ary lasa mboamboaritsika ny fomba fanaovana azy. Fa za miteny aminao fa raha anisan'ny olona mahatsiaro manana problema ara-bola ianao, ka mahatsiaro hoe tena anisany olona manao kitotoany ampafolo-karena, dia miteny ianao amin'ny anaran'i Jesosy, mila mifona amin'izany ianao, mila mibebaka amin'izany ianao, dia mila mandray fanapahan-kevitra ianao. Tsy maintsy matateraka an'izany manomboka androany. Eny manomboka androany ozy izy manomboka androany, tonga dia alaivo le izy, rehefa avy eo dia atokany mihitsy hoe ity le izy, dia atokany ary azaka tena ntsony mandra-pahatonga anao any am-piangonana hanaritra azy. Fa be da be ny olona voafandrika an'ireny. Ny olana riavana ane dia izao hoe ny olana tsy azontsika dia izao. Andriamanitra dia mamindra fo amintsika foana, Andriamanitra dia manana faharetana, et en plus Dieu a toute l'éternité pour nous attendre. Manana mandrakizay Andriamanitra endrasana antsika, fa zasy ianao manana fotoana firy. Tsy kasi ianao tsy manana, afa-tsy 70 na 80 taona raha mateza. Dia ho aiza zasy ianao? Tsy kasi ianao mieritreritra hoe Andriamanitra micomprendre, Andriamanitra mamindra fo, marina mihitsy zany. Andriamanitra micomprendre, Andriamanitra mamindra fo, fa i Satana tsy micomprendre anao zany. Ary Satana tsy hamindra fo aminao, satria izy efa fanjakana, tsisy famindram-pony anazy. Dia manara-maso anao isan'andro izy, tahaka an'izay nataony tamin'i Job. Ozy izy hoe tsy ianao ve na nisy fefy manodidina azy? Nanao fomba rehetra izy nidirany tamin'i Job, fa tsy tafiditra. Fa manara-maso an'i Job izy, mitady ny herika rehetra. Zany mahatonga anao manokatra varavarana ianao, tsy mandoa ampafolo-karena, manokatra varavarana ianao ao amin'ny valala mpandany eo amin'ny fiainanao. Manao zavatra hafahafa ianao, ratsy fitondran-tena ianao, manao fahotana ianao, misy varavarana misokatra ao amin'ny fahavalo. Andriamanitra mamindra fo, fa Satana miapanga anao any amin'ny tribonaly any. Satana
manameloka anao tsy afaka miditra Andriamanitra satria mitombona ny fitaraina. Izy efa tsy azo famindram-po raha vo ianao manao zavatra tsy mety, izy manao tatitra amin'io de miteny izy hoe satria ty olona ty manao an'izao manao an'izao manao an'izao, reto alainay tsy azo amena an'izao tsy azo amena an'izao tsy azo amena an'izao, na ataonay an'izao nataonay an'izao nataonay an'izao. Zavatra be da be hita zany rehefa manao asan'Andriamanitra. Marary io de miteny izy hoe satria io nanao an'izao, satria io zao, satria io zao. Za miteny anao ry havana, tandremo aza ataoko totoa, aza atao sangisangy. Verinao anatin'ny vavatsika ifonay ireo karazana fahavarim-bariana mamindra-fo aminay Jesosy, ny amin'ny fangatsiatsiana, ny amin'ny fahavarim-bariana, ny amin'ny kitoto rehetra be da be zay Jesosy, lasa maro ahiny, lasa be rera ny amin'izao fiainana zao. Ndrendreny izy Jesosy tsy mahavita mivavaka maraina zany akory, ndrendreny fa miainga efa ny anaty fiara zay vao mody mivavaka. Aveo zay gaga fa tsy mandeha amin'ny lohan'ny fiainanay. Mety mamindra fo ianao indray mandeha indroa, fa lasa fahazaran-dratsinay ilay izy indray ny manao kitotoa ny fiainam-pananay. Kanefa Jesosy, ny fahavalonay tsy matory andro aman'alina, ny fahavalonay matandrina ny fadiny, ny fahavalonay manompo tsara ny Andriamanitra hoentiny manapotika anay. Mamindra fo Jesosy satria tena tsy marina eo anatrehanao zay, tena tsy mahatoky zay. Mamindra fo Jesosy ny amin'ireo karazana tandrevaka rehetra, mamindra fo Jesosy ny amin'ireo karazana akamona sy ny vesatra rehetra. Aoka andranao anadio anay, aoka andranao anafaka anay ny amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Diovy amin'ny ranao indray zay Jesosy amin'izao fotoana izao, esory aminay ny elokay rehetra, ny tsy fahamarinana rehetra, ireo fomba fisainana tsy araka ny sitraponao, ireo eritreritra maty rehetra tsy anatinay aty, ireo fifandraisanay rehetra avy any amin'ny ray aman-drenay, ny eloko ny ray aman-drenay, ny eloko ny mpiray-tam-po aminay, ny eloko ny razambe anay, ahafahany Satana mbola miapanga anay, satria hozy izy ny tena hoe ianao dia Andriamanitra mamely mamaly ny eloko ny ray amin'ny zanaka sy ny zafy sy ny zafy hafa hatramin'ny zafin-doalika. Mamindra fo Jesosy ny amin'ny fahotan'ireo ray aman-drenay sy ny razambe anay hatrany amin'ny 4 génération lasa, mety miapanga anay amin'izao fotoana izao, miapanga anay zay taranaka velona amin'izao fotoana izao. Mamindra fo Jesosy, na inona varavarana sokatra, mamindra fo aminay ianao ny amin'ireo karazana engrenage malefika rehetra, ireo karazana cafouillage zay mampisaringoringotra anay amin'ny elo noho ny fahotana ataon'ny namanay, noho ny fahotana ataon'ny mpiray-tam-po aminay, noho ny fahotana ataon'ireny fianakavianay ireny, na reny mpiara-monina aminay, olona fanerasera aminay ireny, lasa tratra ny kofroka any zay noho ny zavatra ataon'ireny olona ireny. Mamindra fo Jesosy androany, na inona na tompo mampetipetina anay, na inona Jesosy manameloka anay androany, aoka andranao anadio anay indray, aoka andranao Jesosy anafaka anay amin'ny tsy fahamarinana rehetra, diovy amin'ny ranao ninina nampiasainay ny tananay, ninina ny jeremasonay, ninina ny eno ny sofinay. Mamindra fo Jesosy diovy amin'ny ranao zany androany ny amin'ny toerana rehetra zay nalehan'ny tongotray. Mamindra fo aminay Jesosy ireo karazana loto rehetra zay atao aminay mandritra ny alina any anatin'ny nofina ihany, mba entina iconnectena fananay any amin'ny elo, ireo karazana nofo ratsy rehetra, ireo karazana nofo rehetra zay manao firaisana ara-nofo zay entina iconnectena fananay any amin'ny tontolon'ny aizina any androany Jesosy, ifonana eto anatrehanao reny, fafao daholo reny amin'izao fotoana izao, fafao reny de piteosina vao amin'ny ranao, ongoto daholo ireo karazana nofo mihinan-kanina zay mety karazana ohatra hoe fanatitra sorona amarotana fananay, ifonana eto anatrehanao reny Jesosy androany, fafao reny androany, piteosina vao amin'ny ranao reny androany,
androany miaraka mivoka ny rehetra amin'ny anaranao Jesosy ny angatahako an'izany satria reny ny anisan'ny karazana nofo mahatonga fiainam-panahy olona tsy tafarina mihitsy reny nofo mihinan-kanina reny nofo manao fahaisanara nofo reny afao amin'ireny zay Jesosy androany esory daholo reny androany ongoto reny androany any amin'ny tenany tsirairay avy any amin'ny ainy any amin'ny fanahany any amin'ny anaranao Jesosy ny angatahako an'izany aoka ny ranao tompo anadio anay amin'izao fotoana izao aoka ny ranao Jesosy anavao anay indray amin'izao fotoana izao aoka ny ranao Jesosy anamasina anay indray amin'izao fotoana izao aoka ny ranao Jesosy androany hiasa fenao tsy anatinay ty amotika an'ireo karazana semonsa rehetra zay nafafafin'ny satana tsy anatinay ty reo karazana dépôt satanika reo karazana influence maléfique rehetra zay nafafafy tsy anatinay hatrany amin'ny subconscient anay any anatin'ny fonay any anatin'ny fananay esory daholo androany ongoto daholo androany de avozy indraindray zay androany Jesosy avozy indray zay androany amin'ny anaranao zay Jesosy mangataka ny fanavozana fendray androany aoka ny herin'ny fanamasinao tompo hiasa tsy anatinay anavao anay tsirairay avy indray satria ianao Jehovah no Andriamanitra ary mbola manamafy zay androany manamafy zay androany fa tsy manana Andriamanitra afa-tsy ianao zay ianao Jesosy Kristy lay tompo sy mpamonjy ny fiainanay no tianay anjaka fenao tsy anatinay indray androany ary ny herin'ny fanamasinao no tianay indray ameno anay amin'izao fotoana izao amin'ny anaranao Jesosy zay mangataka ny fahafenon'ny herinao indray amin'izao fotoana izao mangataka amin'ny anaranao a Jesosy amin'ny mampanomponao fenon'ny herinao indray tsirairay avy zay rehetra manaraka nyity vavaka ty amin'izao fotoana izao kasio izy fanamasina aoka ny Jesosy tao fanamasina irotsaka amin'izao fotoana izao amin'ny anaran Jesosy amin'izay rehetra manaraka an'izao vavaka izao amin'izay rehetra mangeta aidiny ny herinao amin'izao fotoana izao le fanahy mahery avy aminao le ositra mahery avy aminao Jesosy hiasa mitsirairay avy androany amin'ny anaranao Jesosy ny angatahako an'izany le fanahy le herinao afana mandresy ny rehetra nanafavalo le herinao afana manitsaka menarana sy maiko amin'ny anaranao Jesosy ny angatahako an'izany androany omeo anay tompo ny fanahy masinao androany afanay mahalala afanay mahatakatra afanay mandeha araka ny sitraponao ho zanaka tarimy fanahy masinao mila ny herin'ny fanahy masinao zay androany mila ny herin'ny fanahy masinao indray zay Jesosy androany ahatonga anay tena ho zanak'Andriamanitra omeo anay ny fanahy fatahorana anao indray manomboka androany omeo anay le fanahy fitiavana anao omeo anay Jesosy le fanahy matroky le fanahy finoana anao mila ny herinao tsirairay avy indray zay androany mila mitsangana ny ara-pananay Jesosy be da be aminay ny voafatotra androany tompo mangataka izay ny famindramponao aza velana ho tratry ny fandrika izay esory daholo reo fandrika rehetra zay navelany fahavalo teo amin'ny fiainanay reo karazana faux projet rehetra Jesosy zay entiny fahavalo alodina anay amin'ny lalanao hialanay eo amin'ny sitraponao androany aoka reny hiariary aoka hiariary mifandrika rehetra esory amin'ireny zay Jesosy androana reo karazana fomba rehetra zay nentin'ny fahavalo afana mahatonga anay hoe se détourner amin'ny projet anao esory zany androany Jesosy avereno zay avereno amin'ny lalanao zay Jesosy mamindrafo aminay anao esory aminay Jesosy reo karazana mauvaise pensée rehetra reo karazana oppression diabolique rehetra reo karazana fisaintsaina ny ratsy reo karazana pensée négative rehetra reo karazana feo tabataba reo tabataba rehetra eo fiainanay mahatonga anay tsy atsapa fanatrianao mahatonga anay tsy andre feonao androany Jesosy esory reny ongoto reny potesy ravao amin'ny ranao reny aoka Jehovah le fanahy le azafady aoka Jehovah le kofafa fandringananao amafanao fiainanay anadiovanao fiainanay amin'izao fotoana izao reo karazana zavatra mampitabataba rehetra reo circonstance mitondra tabataba korotana ady any amin'ny tokantrano mahatonga anay tsy atsapa fanatrianao mahatonga anay tsy afaka anongilana sofina aminao mahatonga anay tsy ahita ny fahalebiazanao andraonako hitsahatra reny amin'ny anaran'i Jesosy tononoko mitsahatra ny tabataba rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mikobona ny vava rehetra Jesosy zany fitabatabana rehetra amin'ny anaranao Jesosy nangatahako an'izany
reo karazana feompisesika any anatin'ny lohany reo tononko mitsahatra amin'ny anaran'i Jesosy. Reo fanahy mamina bosibosy mampirisitrisika anay hiala amin'ny sitraponao Jesosy androany. Afatotra amin'ny ranao daholo reny amin'izao fotoana izao. Mangatak'izay Jehovah famindram-ponao. Ninina fomba nentina na marotana anay tsirairay avy reo, na marotana ny fiainam-pananay, na marotana ny anjara voatendrinay. Reo karazana transaction maléfique rehetra mety mbola tsy ary akory zay nefa namidindreo razambenay zay mpanompon'ny Satana tany aloha tany mahatonga anay tsy tafarina mihitsy hatramin'izao. Mamindrafo Jesosy, mamindrafo aminay ianao. Ninina Jesosy reo karazana toetra ratsy fahazaran-dratsy napetaky ny fahavalo aminay, napetrany reny ary tena hoe fatorany amin'ny fonay mahatonga anay tsy ho tafarina mihitsy. Mety misy olona tena hoe nametrany karazana toetra mora tezitra, toetra kizitina, toetra feno tahotra, toetra tia mijangajanga, tsy mahay mipetraka mihitsy. Jesosy mamindrafo ianao androany, mahatoky izay fa mpanafaka ianao. Ninina Jesosy toetra napetraky ny fahavalo, ninina zavatra nivolen'ny fahavalo teo fiainan'ireto olona reto androany amin'ny anaranao mangataka ongoto zany, ongoto zay rehetra tsy nambolenao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ongoto daholo ireo karazana toetra ratsy, anisan'izany ireo vesatra, ny akamoana, ny favarim-barianana, ongoto daholo reny Jesosy amin'ny anaranao ny angatahako an'izany. Ireo karazana rituel rehetra, ireo fombafomba mampanao rehetra nentina nanatanterahana an'izany androany amin'ny anaran'i Jesosy. Miverina amin'ireny fotoana reny, miverina amin'ireny fotoana reny amin'ny anaran'i Jesosy. Miverina amin'ny fotoana rehetra zay nanaovana zavatra tsy milamina, na marotana ny fanahin'ireto olona rehetra, na marotana fiainam-pananay, na tonga fiainam-pananay raraka, varim-barina, tsy tafatsanga manomboka zao. Miverina amin'ireny fotoana reny amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Ny amin'ny hery fanamasina dia mandrava mamotsika amin'ny anaran'i Jesosy ireo fomba rehetra tsoako amin'ny anaran'i Jesosy, ireo teny rehetra zay nitenenina tao anatin'izany, ireo karazana incantation sorcelerique rehetra, ireo karazana malédiction rehetra, tsy hoako zany, tsy hoako zany, tsy hoako zany anaran'i Jesosy. Dia poteko sy navako amin'ny ran'i Jesosy, tsy ambinina, tsy anakely, tsy anapahefana, tsy ananjara amin'ireto olona rehetra tsony manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Naiza toerana rehetra zay nanidina ny lohanay, nanidina fisainanay, ny capacité intellectuelle-nay, ny vie spirituelle-nay, na ny anatin'ny tany zany, na ny anatin'ny fasana zany, na ny anatin'ireny vilany nongo reny, na anaty tavoahangy, na anaty boaty, na inona na inona androany, modejy amin'ny anaran'i Jesosy. Mivoaka reny androany, libéré daholo reny, afaka daholo reny amin'ny anaran'i Jesosy. Mandijy ny libération andreny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Le andohalian'ny lohalika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy manaiky nareo, fa rehefa tsy manaiky an'izany baiko zany nareo dia mandany tenin'Andriamanitra nareo, satria mandidy anareo amin'ny anaran'i Jesosy dia tsy maintsy manaiky nareo amin'ny anaran'i Jesosy. Vahanareo reto olona reto, vahanareo zay amin'ny anaran'i Jesosy, vahanareo ny tena neneny fananay, vahanareo reo fomba rehetra zay namatoranareo anareo androany. Mivady daholo reo amin'ny anaran'i Jesosy, mivady daholo reo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Mangataka Jehovah aoka ny sabatra ho amely andreo karazana may maléfique rehetra, reo karazana tanana rehetra mbola miazokazona fiainam-pananay reo karazana tady, reo karazana menoty chaîne cadenas corde, ninina Jesosy zavatra nentina namatorana anay, aoka ny sabatra ho anapaka andreny, aoka ny sabatra ho amely andreny olona reny, amely andre fanaratsy reny zay miazona ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao. Amin'ny anaranao ny angatahako an'izany, amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy Nazareta no angatahako an'izany androany zay Jesosy. Esory aminay reny karazana fausse occupation reny, reny karazana zavatra mandanindany fotoananay, reo ziogana fanandevozana rehetra zay apetraka Satana aty aminay ty, mahatonga anay mavesatra, mahatonga anay be atao, mahatonga anay tsy manam-potoana hivavaka mihitsy, mahatonga anay mirotoroto lava, tsy manana fitsaharana, tsy afanay matsapa amin'ny fanatrianao, satria zany nitetiky ny fahavalo. Zahay dia mirotoroto lava, mitahotra, mitaintaina lava, tsy matsapa amin'ny fanatrianao, tsy mandre feonao rehefa ao anatin'ireny. Dia situation ohatr'izany foana ny ametrahan'ny fahavalo anay.
atonga azy anjaka eo fiainanay fandroany amin'ny anaran'i Jesosy lavinay zany miala aminay ny tananao satana tapaka ny zioganao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy av Nazareta miala daholo miala amin'ny tsirairay avy ny zioganao manomboka androany tapaka ny zioganao de miala avitsorinao reto zanak'Andriamanitra reto fa zanaky ny avy indrindra zay Andriamanitra koa zay zanaky ny avy indrindra tsy tahaka ny olona zany zay mety ny ray aman-dreninay mety ny mpiray-tam-po aminay mety ny razambenay no azonao natao an'izany fa zay tsy mitovy an'ireny zany amin'ny anaran'i Jesosy zay tsy mitovy amin'ireny amin'ny anaran'i Jesosy esory aminay ny tananao lazainao mandeha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy av Nazareta zay tsy mifanaraka aminao zany ary tsy hanompanao mandrakizay tsy hanompanao tahaka ny nataony reny zany zay fa Jehovah ny tompo sy Andriamanitra izy ny renay ary izy ny teny hoe sitrapony ny terakanay ny fanahy no aty anatinay ary amin'ny alalan'izany fanamasina zany no andavanay anao satana ny andoranay anao sy ny fanaratsinao rehetra eo fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy lasy ianao miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy av Nazareta reo karazana fomba rehetra reo toe-javatra misy rehetra entinao amandrika anay entinao andavo anay foanana amin'ny anaran'i Jesosy zany manomboka androany tsy ambinina tsy anakery tsy anapahefana tsy ananjara aminay reo karazana mauvaise fréquentation rehetra Jesosy mamindrafo aminay anao androany foany daholo reny manomboka androany esory daholo reo agent satanika rehetra reo karazana mauvaise entourage reo karazana mauvaise fréquentation zay ny installé satana manodidina anay reo be da be aminay ne Jesosy tsy manapo hoe olona tena akaiky olona teo hatramin'izay ay zavatra agent satanika nentin'ny satana anodikodina anay nentin'ny satana ahatonga anay hiala amin'ny sitraponao esory reny Jesosy androany ongoty reny esory eo amin'ny fiainanay reny androany Jehovah mangatak'izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao aoka ny tananao ahidy tao mihitsy manomboka androany esory daholo Jesosy reo olona rehetra tsy avy aminao eo amin'ny fiainanay tsopony tsirairay reny manomboka zao de esory amin'ny anaranao Jesosy nangatana izany any amin'ny cercle d'aminay Jesosy diovy ny cercle d'aminay diovy ny fréquentation anay diovy ny manodidina anay manomboka ao amin'ny tokantranonay tsirairay avy zay rehetra amin'ny voyer satanika tsy ambinina tsony miexposé amin'izay miariary daholo tsy afaka miafina tsony ary tsy mahazo aina tsony miala ao amin'ny tokantranonay ny anaranao Jesosy nangatana izany mangatak'izay Jehovah tompo maro amin'ny anaran'i Jesosy Kristy av Nazareta reo karazana fomba rehetra zay mamatotra anay mikonekte ny fanahinay amin'ireny altaram-pianakaviany reny androany Jehovah mangatak'izay no famindramponao esory any momba anay esory any amin'ireny altaram-pianakaviany reny ny momba anay mety misy sarinay any mety misy volonay any mety misy hoanay any mety misy ny anaranay ny daty naterahanay ny mombamomba anay androany amin'ny anaran'i Jesosy retireko any reny esory ko any daholo reny amin'ny anaran'i Jesosy tsy azonareo ampiasaina tsy azonareo manipulena fanahinay reny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy av Nazareta fa fako daholo reny aoka ny afinao Jehovah irotsaka any amin'ireny altara reny altara notononona momba anay reny mahatonga ny ara-pananay tsy tafatsangana mihitsy mahatonga anay tsy tena afaka manana hery androany tononko ny afinao mirotsaka amin'ireny mandevina ny asa vavaly rehetra zay atao anakanana fiainam-pananay amin'ireny toerandreny amin'ny anaranao Jesosy nangatahako an'izany ary amin'ny anaranao Jesosy lafiko daholo ireo karazana fomba rehetra zay nentin'ny satana nanome andraikitra anay nanome asanay ninina asa sy andraikitra nomenanay tsirairay avy rehetra any amin'ny tontolo miaizina any lavinay amin'ny anaranao reny Jesosy zay tsy mitovy amin'ireo mpianakaviny renay sy ny mpianakaviny reninay reo zany lavinay ireo karazana asa sy andraikitra rehetra lavinay ireo karazana convocation rehetra zay atao aminay ao anatin'ny alina ao anatin'ny nofinay mahatonga ny reto olona rehetra mahatonga anay indraindray manofo mamonjy fivorim-pianakaviana manofo miaraka amin'ireny fianakaviana reny lavinay amin'ny anaran'i Jesosy reny zay tsy mamonjy fivoriana satanika zany
tsy mamonjy fivoriana zany zay amin'ny alina amin'ny anaran'i Jesosy. Lavinay ireo karazana formana invocation rehetrarehetra mandritra ny alina ao anatin'ny toromaso. Zay rehetra momba anay ampiasainareo any tonoko ny rano Jesosy mamotika an'izany dia tsy azonareo ampiasaina intsony. Rava daholo ny fomba rehetra zay nafanareo miconnecté anay amin'ny alalan'ireny zavatra momba anay, na akanjo na kiraro na inona rava zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ninona zavatra momba anay naterina hoe hitondra fantrana dia mipoketra nalaina any, hitondra fampitena faravana. Ny sasany ara sanatry serviette hygiénique nentina any hitondra rehetra tonoko fa fony zany rava zany. Ninona fomba nentinareo hitondra fampitena sy faravana ao anay, na ho an'ny ara-pananay ho an'ny ara-nofinay, fony zany amin'ny anaran'i Jesosy. Satria ny tenin'Andriamanitra marina, ny fitaovam-piadiana rehetra foronamelezana anay dia tsy ambinina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Fa manomboka androany Jesosy ianao ny anaisitra zay rehetra tsy avy aminao, reo olona rehetra zay manatona anay mba hamandrika anay, aoka tsy handingana ny tokoa nambaravarana intsony, aoka handosy tantavanay ireny manomboka izao amin'ny anaranao Jesosy nangatanay zany. Fa mangataka izay Jehovah manomboka connecté eo amin'ny olona tsara zay, connecté eo amina tena hoe bonne personne zay Jesosy, olona afaka hifanohana aminay amin'ny ara-pananay, olona afaka ampitombo ny hery sy nositray, tena hoe hifampitantana aminay, ampitombo ny fiainam-pananay, ampirehitra anay indray, anangana anay indray, ome olona zay Jesosy, olona afaka hifanampy sy hifanohana aminay. Mba vonaitry ny anaranao ny andosinay, atsangandray zay Jesosy androany, avozinay zay androany, aoka ny herisitry ho fanamasinao hiasa mahery atsy anatinay Jesosy, anananay le fanahy mahery. Ninonareo karazana akanjo-panahy zay nampanovina ny reto olona reto, nampanovina ny tsirairay avy, reo karazana akanjo-panahy mitondra fanilikolena, mitondra fampitena, faravana, fantrana, fahafatesana, reo karazana akanjo-panahy mitondra tsy fahombiazana, mitondra tsy fahavanona, mitondra vesatra, akamona, esory daholo reny Jesosy, esory daholo. Ninonareo zavatra zay nampanovina anay, manajamba masom-pananay, esory daholo reny androany amin'ny anaranao Jesosy nangatanay zany. Fa mangataka izay tompo amin'ny anarany Jesosy Kristy, ilay hery sotro fanamasinao ny ameno anay, ny akanjo-panahy ny fahitam-pity avy aminao no anaovanay, ny akanjo-panahy ny fanavana avy aminao ny anaovanay, ampiavaka anay, ampahita fitianay, ny akanjo-panahy avy aminao Jesosy, le akanjo ny fanandratana, le akanjo ny firoborobona, le akanjo ny fahavokarana androany, aoka reny ny anaovanay amin'ny anaranao Jesosy. Mila an'izany zay, le akanjo hafa avy aminao anaovanay reny manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy, ahatonga anay tena hoe lehilahy mahery, vehivavy mahery, ary ny fahavalo tsy hajana eo anaty anay intsony. Ny afinao mameno anay, ny afinao mamotika sy mandrava reo fahasan'ny fahavalo rehetra, naiza misy anay, lalova anay, maheno feonay, dia tonoko tahotra sy ororo amin'ny fahavalo nohon'ny akanjo-panahy zay avy aminao. Raha misy fotoana Jesosy nisy nangalatra masom-pananay, satria ny tena marina ny masonay dia misy tokony ahita any amin'ny tontolo ara-panahy, fa ndraindray afen'ny fahavalo, ndraindray loton'ny fahavalo. Androany Jesosy hifonana eto anaty anao re, aoka ny herinao hirestore andray, aoka ny herinao ny amerina amin'ny lohan'ny masonay indray. Raha misy very, raha misy nangalarina Jesosy, aoka ny ranao amerina andre, aoka fanamasinao ny ranao hirécupérer andre any amin'izay toerana rehetra zay na nafenana azy any, na masom-pananay zany, na sofim-pananay zany, aoka hiverina aminay reny Jesosy amin'izao fotoana izao, amin'ny anaranao Jesosy no angatanay an'izany. Atsangano zay Jesosy androany, atsangano iray ny fiainam-pananay androany. Zay Jesosy tsy manaiky tsony ny amin'ireo fomba rehetra zay tadiavin'ny fahavalo amatorana fiainanay, ny amin'ireo fomba rehetra zay nandraisany anay
nataony safy be mantsina miaraka amindre olona manodidina anay satria ny tenao dia miteny hoe ho fataka ny olona zay tsy manaiky ho fataka ny olona zay fa olona miavaka zay ny fanafanavana avy aminao miasa ty anatinay amin'ny anaran'i Jesosy dia raisinay ny hery mahazanak'Andriamanitra amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta raisinay le hery sy fahefana zay fanomenao any Damaseva tany amin'ny Genesis hoe manjakamy ny zavaboary dia mampanompo ny tany raisinay zany androany amin'ny anaran'i Jesosy manjaka amin'ny zavaboary zay ny tany dia manompo anay ny élément naturel rehetra dia miara-miasa mahasoa anay ninona ny tenen'ny fahavalo an'ireny ninona ireo karazana interdiction rehetra zay ny tenen'ny fahavalo mahakasika an'ireny atonga an'ireny tsy nanampy anay tsy nanasoa anay tsy namoa anay hatramin'izay androany tonoko ravo zany fony zany amin'ny anaran'i Jesosy fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa anay izy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta zay koa manomboka androany dia miteny amin'ny anaran'i Jesosy ireo fototry ny fahoriana rehetra ireo fahavalo rehetra ireo karazana ennemi caché sy mpiatsara velatsihy rehetra aoka Jesosy ianao zay nampanantena fa hiadinay aoka ianao ny amaly an'ireny manomboka androany aoka ny sabatra ao amely an'ireny aoka tsisy fiadanana ho andratsy fanahy amin'ny anaran'i Jesosy aoka mivaratrafo ny elatra ao manelatrelatra amonjy ny tranon'ireny ny fonenan'ireny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta tsisy fitsaharana tsony no an'ireny manomboka izao amin'ny anaran'i Jesosy tsy tafatombona tsony ireny tsy tafatoetra tsony ireny andositra anay ireny ary marina amin'ny teninao hoe ho tadiavinay zay miady aminay fa tsy ho hitanay amin'ny anaranao Jesosy nangatanay an'izany aoka tsy hana fitsarana tsony ireny aoka tsy azoaina tsony ireny aoka andositra anay tavan'ireny mba hatonga an'ireny tsy hanelingelina fiainanay tsony mandrakizay aoka ianao tompo ny anangana anay manomboka androany atsangany indray zay ampaherezinay zay atanjao indray fonay aoka zay tompo tena anaiky any anaty laliny fananay fa rehefa mifankazatra aminao zay dia miadana ary zany no nevisoa aminay mila miray aminao zay omeonerinao zay Jesosy ahafahanay mifikitra aminao omeonerinao zay ahafahanay mihazona fanatrianao aoka ny fananay Jehovah hiatombona aminao aoka ianao ny amianay hery ahafahanay miala amin'ny fankampana sy ny fandrika rehetra fandroany Andriamanitra mila mitsangana indray zay mila mandray nerinao indray zay lerinao ahafahanay mahavory arena lerinao ahafahanay mandray ny anjara voatendretra ny manao anay lerinao ahafahanay mandresy ny rehetra nanafava mila n'izany zay androany dia atsangany indray zay Jesosy androany aoka nerinao amena anay tsirairay avy androany aoka misy tao hiasa feno tsy anatinay amin'ny anaran'i Jesosy ny angatanay zany dia misaotra anao zay tompo satria fantatray fa miasa ianao ao anatin'izany vavaka izany ekeo ry havana hoe tena mamaly vavaka antsika Andriamanitra satria hozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe fa ny oloko marina dia velon'ny finoana mandeha amin'ny finoantsika fa rehefa tena mino ianao dia tena miasa Andriamanitra ao anatin'izany vavaka izany dia tena manafaka anao izy ary matsiaro manomboka maivana ianao maivamaivana ianao matsiaro afaka ianao dia manomboka zao mandraisa ianao fanapa-kevitra anangana fiainam-pananao atsangany ny alitara isa-tokantrano miteny ary manamafy an'izany mila manao fotoam-bavaka miaraka ny mpianakavy maraina sy hariva isanandro isanandro atsangany ny alitara aza varim-barena tsony fa ny fahavalo dia manao fomba rehetra andavatsika fa tadio fa fanahy maheriny ao anatinao fa tsy fanahozy fanjakana tsy azo amporoana ny fanjakana zay aty anatiko sy anatinao dia misaotra anao zay Andriamanitra satria mahatoky izay fa mandresy zay mahatoky izay fa ianao mampahita fitsianay ianao Andriamanitra rainay niteraka anay ary efa milaza fa elo lalana anaynao mandravina amin'ny fotoantaona rehetra eo alohanay ianao misaotra dada malalany amin'ny lalana rehetra zay sokafanao anay indray ao anatin'izao vavaka zao ao anatin'izao fiverenana aminao zao satria ianao nge miteny hoe miverena amiko dia mba hiverina aminareo koa androany Andriamanitra misaotra fa ny herinao rery ihany satria ianao rery ihany no Andriamanitra mahay mampiverina ny olona aminao androany Andriamanitra
misaotra anao zay fanerinao miasa fiainany tsirairay voanomboka androany manomboka manangana fiainam-panahinao ny tsirairay indray ny afofana masinao hiasa anomboka anafananay atonga anay tsy hipetrapetraka atonga afananay tsy azo ay raha tsy mitady ny fanatrianao apetrako ampelantananao Jesosy ireo olona reo ianao mahita ny tsirairay avy ianao mahalala ny ady atriany ampaherery zay Jesosy aza velanao ankizy aza velanao iraviravitany aza velanao anjakany tahotra sy ny fanahina fo omeo fitsaharan'izay omeo fiadanam-po zay atanjao fonay fa Andriamanitra mandrakisaina Andriamanitra manome hery zay kely hery ianao Andriamanitra mampatanjaka ny reraka ianao ny kely hery ozy izy ianao dia omenao hery be misaotra tompony amin'izay rehetra ataonao ao ambadika izany vavaka izany mankasitraka dada malalany amin'ny fotoana rehetra zay nafanay nanandram-bavaka teto anatrianao zay kosa amin'ny anaranao Jesosy manozona amin'ny anaranao zay ireo karazana hery mifavaly rehetra ireo karazana planina satana rehetra tsy ambinina tsy anankely tsy anam-pahefana tsy ananjara aminay rehetra ary zay rehetra androanay sy ny lavinay zay rehetra tapahanay didina tsy mitohy tsony mandrakizay amin'ny anarana Jesosy didina tsy miverina tsony ary indrina amin'ny rano Jesosy mivaravarana rehetra zay voanareo tsy azonareo verenina tsony zany satria sy natomboka sy andrano Jesosy amin'ny anaranao koa Jesosy ny amatoranay fanampamaly faty rehetra tsy amaly faty aminay sy ny ankonanay fianakavinay namana mantsakaizanay zay rehetra mifanerasera aminay na ankolaka na mivantana zay rehetra mombanay na ny ara-pananay anaranofo ny fanananay rehetra indrindra fa reo mpanasoanay ny anjara fiteny sy ny anjara lova rehetra tokony anay fa ianao Jehovah manisy fefy manodidina anay dia oka voninahitra indray andrakotra anay oka voninahitra mirapiratra aminay oka voninahitra anazavanay anazava ny fiainanay anazava ireo faritra maizina rehetra ny fiainanay indrindra fa fisainanay sy ny fonay mba tena olona hitondra ny anaranao masina zay mba tena ho tempolo masinao zay misy andratatsy anatinay ianao Jehovah tompony maro amin'ny anaran Jesosy amin'ny anaran Jesosy noho ny amin'ny ran Jesosy koa ny anaovanay izany vavaka izany amen 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 zay ny vavaka izay nataontsika androany vavaka tena hoe fangatantsika hery vavaka izay ahafahantsika manangana fiainam-panahintsika indray miverina amin'Andriamanitra ny secret dia tsika miverina amin'Andriamanitra ny secret dia fiainam-panahintsika mitsangana fa rehefa mitahina ny ara-panahinao rehefa milamina tsara ny ara-panahinao dia milamina ho azy ny ara-nofinao mankasitraka tsika an'Andriamanitra feniny amin'izay rehetra vita androany ho voninahitra Andriamanitra ny zavatra rehetra za kosa dia mametraka veloma finaritra ho atsika tsirairay avy zay nanaraka ny fandaharantsy androany minao fa ny herisotro fanamasina mambomba sy miaro anao ary mampahery anao ampandresy anao manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy tsy atahotra ny orory noho ny alina zany tsony ianao amin'ny anaran'i Jesosy hijery maso fotsiny ianao dia manomboka ho hitanao ny amaliana ny ratsy fanahy amin'ny anaran'i Jesosy hitombo fity ao anaty an'Andriamanitra ianao ahita fity amin'izay rehetra alehanao ianao ary ny zavatra rehetra dia anaiky ianao noho ny amin'ny anaran'i Jesosy manona fiadanany tompo atsika rehetra korazy aza kivikivy zany fa zao atsangano ny fiainam-panahinao fa Andriamanitra mahery mombanao raha Jehovah momba atsika hozy izy voasoratra dia tsisy atoitra atsika zay fa dia korazy daholo raha soa tahiny Jesosy veloma daholo indray